Salama daholo androany isika dia ndao indray hiresaka karazana fisolokina amina fomba moderna izay vitsy dia vitsy ny maharaka an'izay resaka fisolokina izay ataon'ireo tambazotran'olona mpisoloky izay tena efa gaigilahy amin'izay fanaovana fisolokina izay amin'izao fotoana izao. Tsy vao androany moa no nisy an'ity karazana fisolokina ity fa efa hatramin'ny ela no nahitantsika an'izany. Ka raisitsika ohatra amin'izany ireto karazana fisolokina izay tena mateti-pitranga tato ato ireto. Ohatra hoe mitady an'ireo vola taloha sy ireny vilany vy taloha be ireny ka vidina amin'ny vidiny lafo. Eo ihany koa ny eo amin'ny resaky ny halatry ny taolampaty izay misy patron izay milaza fa mividy azy ireny amin'ny vidiny lafo ihany koa. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny tomatotagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Tsy vao androany fa efa hatramin'ny ela isika no maheno fa misy ireo patron be izay mipaka anirony taolampaty izay angalarin'olona irony. Nefa mandraky teny androany tsy mbola hita mazava ny tena marina ao ambadika an'izay resaka halatra taolampaty zay fa ireo olona madinika no tafaroboka amin'izay halatra taolampaty zay vantany vao maheno fa misy ireo patron izay mipaka an'izay halatra taolampaty zay. Eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny irony karazana fividianana vola vy izay taloha sy ny vilany vy izay taloha irony izay misy moa ny milaza fa makazy ireny amin'ny vidiny lafo dia lafo ka tsy vitsy amin'olona no mandeha mitady an'izany karazana vola vy sy ireo vilany vy ary ihany koa ny lakolosy vy taloha be ireny ka misy ara-mofo tena mangalatra azy ireny mihitsy mba ahazona an'izay vola be izay satria misy ny manaparitaka antambazotra fa maka azy ireny ka izay no mahatonga an'ireo olona izay te hanan-karena tampoka tafaroboka ao anatin'izay fitadiavana karazany zavatra rehetra izay voalaza fa be mpitady izay. Ka noho ny tsy fahalalana moa no mahatonga an'ireo olona no miroboka ao anatin'izay fitadiavana an'ireo rehetra ireo. Ka ny fanontaniana mipetraka noho izany dia ny hoe inona no tena ambadika an'ireny rehetra ireny. Nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay i Ridgerson feno hery tao amin'ny Facebook tao. Araky ny nolazainy hatrany dia toy izao manaraka izao. Resaka fisolokina marché triangle no ilazany azy. Betsaka ny fikafika zareo fa ireto misy ny sombisombiny. Ny voalohany amin'izany dia vola vy na vilany taloha na tavoahangy taloha. Misy olona iray mody mitady entana aminao milaza fa mahasahy prix ambony. Vola 20 boribory lazainy fa sahy ny vidina 10 tapitrisa ariary. Ianao anefa tsy manana lasa izy miala ary mametraka kontakta iantsona azy raha sendraka mahita ianao. Eo ianao manomboka mitady ary manomboka manofy vidina parking sy moto revibe sy ny maro hafa. Afaka roa na telo andro. Misy olona iray namany ilay mody mitady teo aloha ihany mitondra vola 20 boribory ao aminao amidiny 2 ariary na mihoatran'izany ny iray. Antsoinao ilay olona milaza fa mitady dia milaza fa lavitra be sy ny sisa ka rahampitso vao afaka miona. Mbola mampirisika anao izy hoe tazomy ao fa alaiko. Ka raha tsy manana ilay vola feno ianao dia ametrahany ilay faharoa entana na hakany avance izay misy any aminao. Ianao koa mahatoky fa misy haka amina prix ambony ilay vola. Lasany ny volanao dia aveo ilay olona milaza fa hakany entana tsy tratrantsho intsony. Ny faharoa resaka taolampaty. Ankalazaina aloha hoe misy olona mahasaky vidina amina prix ambony. Noho ny fahantrana nefa dia misy tokoa
sa mamaky fasana na makarazana atao anaty gony. Misy olona anankitelo izay mpisoloky anefa miara-miasa ka samy manana ny anjara asany. Ny iray mody panera, ny iray mody patron mividy entana ary ny iray mody mpivarotra produit fanadiovana an'izany taolampaty zany. Vao mahen'olona milaza fa manana entana hitadiavana patron ry zareo dia eo no manomboka ny tantara. Iray voalohany miresaka mivantana amin'ny tompony entana, milaza fa mahita patron mahasahy prix ambony ohatra 3 miliara ariary ny iray kilao. Ilay entana nefa 4 gony ohatra. Vinavinaina aloha ny lanjany dia manao kajikajy ilay olona milaza fa mahita patron sy ny tompony entana raha 100 kilograma zao dia 300 miliara ariary zany ny fitambarany ireo entana ireo. Raikitra ny nofinofy ilay tompony entana fa hanjary volabe izany entana izany. Antsoina am'izay ilay patron. Taitra be ilay patron sady tonga de maika hividy ary milaza fa hidina eo no eo fa efa ela nitadiavana entana. Tonga ilay patron sy ny baoritra feno vola mihidy tsara izay tsy hita maso ilay vola fa mihidy ao anatin'ny baoritra izay na mety gazety angambany. Savaina ilay entana anaty gony satria ho atao takalo. Eo i patron vao milaza fa kay mbola tsy nodiovinareo izy ty. Ilay taolampaty io dia tsy hoy ilay tompony entana. Oke hoy ilay patron fa diovy aloha vao halaiko fa sarotra be ny mitondra anio raha tsy madio sady velomin'ny ny fiara dia lasa izy miala. Koropaka ilay tompony entana satria vosotra ilay volabe dia mila hevitra amin'ilay olona nilaza fa nahita an'ilay patron. Dia ilay olona voalohany izay nilaza nahita patron koa mikoropaka hoe tena adiniko nanontany anao ingiandrina hoe efa madio ve. Eo no ampidirina am'izay ilay olona mpandray anjara fahatelo izay mpivarotra produit fanadiovana izay lazaina fa miasa amina karana any andrenivohitra any. Antsony ilay olona voalohany ilay olona fahatelo sao mbola misy produit ao aminy. Misy ato ho ilay olona fahatelo fa 400 ariary ny iray litatra. Mody manao kajikajy iray voalohany hoe amina 10 litatra any ho any vao mahavita manadio an'izany 4 gony izany. Izany hoe 4 tapitrisa ariary zany ny vidin'ny produit. Raikitra ny fitadiavana vahaolana hoe aiza ny ahitana vola hividianana produit. Mindrambola mivarom-pananana sy ny sisa ilay tompony entana satria manantena 300 miliara ariary. Rehefa pare ny vola hividianana produit dia omena an'ilay voalohany hoe alefa mobile money any amin'ilay fahatelo. Rehefa azony ilay fahatelo ilay vola dia milaza handefa colis izy. Iny am'izay iray voalohany fa milaza hitsenany colis no sady manjavona any rehefa aveo. Lasan'izy telo lahy ny vola 4 tapitrisa ariary. Tsy afaka hitory ny tompony satria menasenitry zareo fa hitondrana zandary rehefa tsy hangina. Ka noho izany dia mailomailo rehefa maheno an'ireny karazan-javatra ireny fa izy ireny dia fikafika natao ndeha mitahan'olona fotsiny amin'izay mba hahafahan'izy ireo misoloky ny vola eny am-pelatananao izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa sy tomatota gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.